Anio alatsinainy fa 5 ny volana May 2024 andro faharoa amin'ny herinandro fanahy masina ary iomanantsika sy tsainaintsika ny Pentecoste. Ny lohahevitra antsika androany dia manao hoe ny fanahy masina no miteraka ny mino avy any ambony ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ho fiderana sy amezam-boninahitra an'Andriamanitra ary havana dia ndao taontsika ny hira fahatelo ao amin'ny firana FFPM ny 9 sy ny 9 Mivavakantsika ry havana. Misaotra anao izay ary Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, nanomezanao anay izao tontolo andro izao indray. Nitaritinao izahay, foazonao izay tamin'ny maraina iny, trabonjy, trapamonjena, ary tonga eto amin'izao tempolinao masina izao indray izahay. Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara, ary mendrika nodiraina indrindra. Mankalaza mame voninahitra anao, masoandro ny kitana, ny tany ny lanitra, satria mendrika izany ianao. Tompontompo ianao sy mpanjaka ny mpanjaka ary mendrika hodiraina indrindra. Misaotra anao izay noho ny fitiavanao anay ary nahafahanay tonga eto indray. Eny tsy noho ny herinay ny tanjakay izany fa noho ny fahasoavanao izay tsy tambo isaina. Ankehitriny izahay dia mahatsapa tokoa fa tsy tanteraka ary manoloana ny fitiavanao anay izay mialoha mandrakariva amin'ny fitiavanay anao dia mahatsiaro tokoa izay fa tsy tianao, tsy tia ny namanay ary manao izay tsy mendrika eo masonao. Eny nandritra n'iny herinandro iny, eny tamin'ity androany ity aza dia maro tokoa no nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Ankehitriny izay dia mangataka fifonana avy aminao. Matoko tokoa izahay fa ianao dia Andriamanitra maharo-po sady be famindrapo ary mibebaka marina izahay dia hanafaka anay ianao. Eny na dia mena toy ny jaka ary ny fahotanay, ny fotsy toy ny oram-panala, ana mangatrakatraka toy ny sila azy dia tamin'ny volondro fotsy. Ary matoko sy mino izahay fa nahetsika ary ny tembohatra, nakisaka aza ny avoana, dia tsy hala aminao, aminay ny famindraponao. Ary ankehitriny dia mifona aminao izahay, fa fao ny elokay, mamindra fo aminay. Izany vavaka ataony amin'ny anaranao Jesosy, ary ampiarahanay izany amin'ilay vavaka tsara nampianarinao manao hoe: raha inay izay ny an-danitra, ho amasina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, idiatany tahaka ny any an-danitra. Menay ny ihana sahaza ho anay, ary mamela ny elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay. Iza mitondra anay amin'ny fakapana, manafanay amin'ny ratsy, anao amin'ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ataontsika ny hira 100 ny 9 sy ny 2. Ipana sa
amin'ny fotoana izay amakina sy andrinesa mivaky ny soratra masina tsika riavana izay angalatsika fampianarana amin'izao andro faharoa amin'ny herinandro ny fanahy masina izao. Ka ny ao amin'ny Jaona toko 7 ny 1 ka hatramin'ny 9 mitsambikina ao amin'ny 1 faraka amin'ny 30 ka hatramin'ny 9 Jaona toko 7 ny 1 ka hatramin'ny 9 sy ny 1 faraka amin'ny 30 ka hatramin'ny 9 rehefa hitantsika izany dia hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy mpanapaka tamin'i Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy noho ny alina ka nanao taminy hoe Rabi, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra any kibon-dreniny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga noho ny lazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tingy ary ianao ny feony, nefa tsy fantatrao izay aviny na izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Izay avy any ambony dia ambony izy rehetra, ary izay avy any amin'ny tany dia avy amin'ny tany. Ka ny momba ny etỳ an-tany andry no lazainy. Izay avy any an-danitra dia ambony izy rehetra, koa izay hitany sy ireny no ambarany, ary tsy misy mandray ny fanambarany. Izay mandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kase fa marin'Andriamanitra, fa izay nirahan'Andriamanitra dia milaza ny teniny, fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ny iray tia ny zanaka, ka efa nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany. Izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Re avy malala amin'ny tompo mbola mitombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny andro faharoa izay misy ny toko faharoa amin'ireo fanambarana tsy mivantana no raisintsika eto. Tantara ny fiaonan'ny Nikodemosy sy Jesosy Kristy. Fatantsika tsara ny tantara. Ny lohevitra dia hoe ny fanahy masina no miteraka ny mino avy any ambony ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ireto misy teny fanalahidy vitsivitsy alohan'ny hidirantsika amin'ny tantara. Misy le hoe teraka. Misy le hoe teraka avy any ambony. Teraka avy any ambony na no tena amin'ny teny Grika. Izay nadikan'ny baiboly malagasy hoe teraka indray. Misy le hoe avy amin'ny tany terrestre zany. Misy ny nofo, misy ny rano, misy ny fanahy, hitantsika daholo zany. Misy teny hoe mahita, orao amin'ny teny Grika. Misy teny hoe miditra, ary ny farany misy teny hoe fanjakan'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra no hitantsika eo. Ireretra ireo no teny fanalahidy amin'ny tantara io. Nikodemosy, i Jesosy zany amin'ny filazantsarany Jaona dia manana mpianatra maro, tsy tahaka ny filazantsara sinoptika na Matthieu, Marc, Luka, ireo filazantsara telo ireo nantsina hoe filazantsara sinoptika araka ny efa fantatsika. Misy mpianatra miafina izy
crypto disciple. Ny fantatsika am'ireo a dia Nikodemosy sy Josefa avy any Arimaty fa zareo maro. Manana mpianatra miafina zany Jesosy, manana mpianatra vehivavy izy, ry Marta sy Maria, ry Maria Magdalene, manana 12 lahy izy, manana mpianatra marobe izy a izay tsy fantatra synoptika no anarany, ohatra hoe Natanael zany a tsy fantatra synoptika zany, le mpianatra tian'i Jesosy zany a tsy fantatra ny filazantsara hafa zany, misy anarana be deaibe ohatra hoe ry Lazarosy tsy fantatra ny filazantsara hafa zany. Jaona zany dia milaza fa i Jesosy dia nanana mpianatra maro be ankoatra ny 12 lahy. Jerentsika ny Jaona toko 7 ny 15 fa miverina any Nikodemosy io. Jaona toko 7 ny 15 rehefa nasika be ny Jiosy sambotra ny Jesosy dia namaly tampoka Nikodemosy io. Mbola jerentsika izy moa Nikodemosy. Vakitsika Jaona toko 7:15 ary Nikodemosy anankiray teo aminy dia nankeo amin'ny Jesosy tamin'ny alina teo aloha dia nanao taminy hoe mo manameloka amin'ny olona vany lalantsika raha mbola tsy niheno azy aloha ka mahafantatra zay ataony zay. Nikodemosy zany nampatsiaro ny lalàna amin'ny Jiosy hoe tsy tokony helona ny olona anankiray raha tsy efa atao ankety efa nohenona. Niaro an'i Jesosy zany izy. Mpianatra miafina anankiray a Josefa avy any Arimaty ary zareo miafina reo a mitsangy reo rehefa tena sarotra ny raharaha ary zany nafantarina hoe tena mpianatra reo, le mpandeha andavanandro ndray tsy hita fa zareo zay efa amin'ny fotoana sarotra mitranga tampoka ry zareo. Jaona toko 7:10 andininy 9:30 sy ny 7:30 mitranga tampoka koa zareo rehefa maty Jesosy tsisy olona sany kitikitika tonga ry zareo. Mba vakitsika hoe ny Jaona toko 7:10 andininy 9:30 sy ny 7:30 rehefa afaka zany Josefa avy any Arimaty mpianatra Jesosy izy nefa tamin'ny mangingina ihany noho ny fatahoran'ny Jiosy dia nangataka tamin'ny Pilato mba azo manaisitra ny fatin'i Jesosy ary nanaiky Pilato dia lasa izy ka nanaisitra ny fatin'i Jesosy. Ary tonga koa Nikodemosy lenankoa tamin'i Jesosy tamin'ny alina tamin'ny voalohany ka mitondra miora sy azo voaroaro tokony ho 100,000. Hitanareo zany ireo anankiroa reny tranga tampoka tamin'ny fotoana sarotra, Nikodemosy sy Josefa avy any Arimaty. Ireo olona reo dia samy olona manan-kaja, samy olona ambony. Jerentsika Nikodemosy amin'ny toko 7:1 ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy mpanapaka tamin'ny Jiosy. Nikodemosy zany a sady fariseo, ny fariseo zany antoko matanjaka indrindra teo amin'ny Israely, no olona mpitondra ambony izy mpanapaka, no mpampianatra ambony koa izy, mpampianatra mahay teo amin'ny Jiosy, raby teo amin'ny Jiosy. Tsy olo-kolompoana zany re na dia manao cours particulier tamin'i Jesosy ary. Dia mitohy ny tantara amin'ny maha-Jiosy an'i Nikodemosy a resaka famantarana semea, resaka famantarana nanintona Nikodemosy tamin'i Jesosy. Toa mahay manao famantarana dia nidiny Nikodemosy ny famantarana rehetra nataon'i Jesosy dia nanaiky izy fa avy amin'ny Andriamanitra i Jesosy. Zay mahatonga azy miteny amin'ny andininy faharoa hoe raby eo fantatray fa mpampianatra avy amin'ny Andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay izao famantarana ataonao izao a raha tsy Andriamanitra no momba azy. Nikodemosy tamin'ny fahalalàny, tamin'ny fahaizana dia namdinika amin'ny Jesosy hitany fa avy amin'ny Andriamanitra izy ary marina zany. Fa ny tena nanintona i Nikodemosy dia ny famantarana. Ny Jiosy manko tia famantarana, tia fahagagana tahaka ny malagasy ihany. Ka Jesosy rehefa niresaka taminy a nialany Jesosy le resaka fahagagana. Tsy nitohizan'i Jesosy le hoe ianao ny nanao famantarana, tokony ny teny Jesosy marina zany tena manao zava-trafa be ny nasesiky Jesosy. Ny zavatra nasesiky Jesosy dia ny fomba azahoana mahita sy miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zava-trafa mihitsy ny tarihan'i Jesosy Nikodemosy.
vakitsika hoe ny amin'dininy fahatelo Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Tsisy idiran'ny famantarana, tsisy idiran'ny fahagagana. Fa amin'ny olona raha vao tsy ateraka avy any ambony, ateraka indray dia tsy mahazo, tsy afaka mahita ny fanjakan'Andriamanitra, tsy afaka mahita. Izay nambaran'i Jesosy hoe fahaterahana, fahateram-baovao. Misy kajo roa ny fahaterahana. Ny fiterahana dia midika fiaviana, midika fiaviana. Ny fiterahana dia midika fiaviana sy ny fahaterahana, satria izay aterahanao no iavianao. Raha teraka to Madagasikara zanao dia avy aiza? Avy eto Madagasikara. Tahaka izany koa ny fiaviana. Raha be tsy misaraka no teraka anao dia tsy angolay mihitsy ianao, fa be tsy misaraka ihany, satria izay fahaterahana manambara ny fiaviana. Ary zany mahatonga eto hoe misy avy any ambony avy any ambany. Zay ny java-miafina teraka io. Misy kajo roa zany le fiaviana sy ny fahaterahana avy eo. Misy ny avy any ambony, misy ny avy ao ambany. Avy amin'ny tany. Misy ny avy any an-danitra, misy ny avy amin'ny tany. Misy ny avy any ambony, misy ny avy any ambany. Zay le tsy azo Nikodemosy eto, na manao mody tsy mahazo izy, azadiny fa professeur izy, mba isiny fanazavana bebe fomba fanao zany amin'ny conférence manao à l'absurde, mba isiny fanazavana bebe koa. Il le tao hoe esthéne joanique na malentendu na ironie joanique, mody tsy mahazo na tsy mahazo mihitsy dia mametraka fanontaniana hafahafa. Ahoana moa ny fanontaniana Nikodemosy amin'ny andininy faefatra, le fanontaniana hafahafa? Mba vakitsika hoe Nikodemosy taminy ataon'ny olona ahoana nateraka rehefa lehibe, mo mahazo miditra anakivony renindray izy. Zay le na Nikodemosy hafahafa. Ahoana zany fahaterana avy any ambony zany? Ahoana zany fahaterana fanondroany zany? Le olona rehefa ngoda be ozy izy, mo ve izy mahazo miverina anakibony renindray, na mitsofoka mankany izy. Le fanontaniana zany sady le mampimea no mahatsikaiky no maneso. Ny mahadiso ny fanontaniana Nikodemosy na amin'ny teniny voalohany dia zao: le olona ateraka, le olona ateraka, ce qui est né, le olona ateraka indray no miady mafy hiverina. Diso be zany. Fanontaniana rehefa miteraka amin'ny olona amin'ny fotoana fahaterahana, izy no manao ny asa, le manao travail mihitsy ny fiantsony sage-femme azy. Le vehivavy miteraka sa le zaza ateraka no manao ny asa? Le vehivavy no manao ny travail, izy no manao ny accouchement. Ary zay mahadiso ny teny Nikodemosy. Ndikan'izany dia zao, le fahateram-baovao zany tsy itsika ny manao ezaka, tsy noho itsika madio fo, tsy noho itsika mahery mivavaka, tsy noho itsika zosozosao, fa Andriamanitra miteraka atsika maimaim-pona. Eo no idiran'le fanahy masina. Ny fanahy masina no miteraka atsika, fa tsy itsika kory no miezaka amin'ny herintsika, satria manjary raha zay dia vidina amin'ny asa ny famonjena. Tsy avy amin'ny asa fanao isirere, fa maimaim-pona. Le miteraka no miasa, ny reniny zay miteraka anao no miasa. Dikan'izay le fanahy masina no miasa resamy Jesosy. Izy no agent actif ao anatiny ao, fa tsy le olombelona. Fa ny olombelona rehefa teraka dia manaiky ateraka fotsiny ianao, fa tsy ianao kory ny manao ny asa. Le olona teraka dia iasa, iarany asa atao hoe fahaterahana, passif. Ary zay no matoan-teny ampiasainao, matoan-teny iarana. Raha tsy ateraka indray, passif. Zany hoe ianao manaiky ateraka, mahavoa ny olona sasany, ary zay navoan'ny Jiosy. Everiny fa rehefa matandrina ny lalàna izy dia voavonjy. Manjary mirerenao, za no tena mavita betsaka, za no tena manao be amin'ny fiangonana, za no tena manao an'izao. Tsy avy amin'ny asanao ny fahateram-baovao, fa zavatra avy any an-danitra vokatry ny fanahy masina.
zay ny fahatiram-bovo. Le olona teraka ny iarany asan'le miteraka azy, zay mahatonga azy matoa tery iarana ampiasainy. Izy arany manao ny fiterahana io, ny fanahy masina izy. Dikan'izany dia mahazo raiki-po tsika hoe ny atao hoe ateraka indray dia mira ateraka avy any ambony, mira ateraky ny fanahy. Ateraka indray dia mitovy amin'ny hoe ateraka avy any ambony, mitovy amin'ny hoe ateraky ny fanahy. Aza dinoana fa hotsika omaly hoe nidina ny fanahy masina, avy aiza zany izy? Avy any ambony. Ka rehefa mankao aminao izy dia teraka avy any ambony ianao. Raisitsika indray le hoe ateraky ny rano sy ny fanahy. Ny dikany hoe ateraky ny rano sy ny fanahy dia roko ny dikany. Ny dikany voalohany ateraka ranofo aloha ny olona. Ateraka ranofo, rehefa ateraka ny olona inona mandeha aloha? Sy ny rano, ranon-dohany. Ateraka ranofo ny olona. Avy eo izy ateraka ara-panahy. Teraka indroa zany ny mino. Teraka izy tamin'ny ray aman-dreniny tao ara-nofo, teraka izy ara-panahy. Zay mahatonga ny baiboly malagasy miteny hoe raha tsy ateraka indray, zany hoe ateraka fanoroany ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'ny lanitra. Zay ny dikany voalohany hoe teraka indroa ny olona, ateraka ranofo sy ateraka ara-panahy. Fa ny dikany faharoa koa nefa dia milaza ny fahaterahana ara-piangonana. Ny fahaterahana ara-piangonana dia rososona koa. Ny ray hita maso, le batisa, misy rano eo, misy rano eo, famantarana hita maso amin'ny batisa. Ny ray le hita maso ataon'ny pastera, ataon'ny fiangonana, batisa amin'ny rano. Ny ray tsy hita maso miaraka amin'izy atao batisa iny, tonga eo amin'ny fanahy masina mahatonga azy ho teraka. Averiko le dikany faharoa. Ny dikany faharoa dia fahaterahana ara-piangonana. Amin'le olona atao batisa iny misy rano eo, ateraky ny rano. Fa amin'iny fotoana iny koa nefa ny fanahy masina tonga eo, ateraky ny fanahy izy. Ary zay le asan'ny fanahy. Vokatra zay zany dia manjary misy olona roa karazany, ho ny filazantsarany Jaune ety amin'ny tany. Ny ray ateraky ny nofo. Olona avy amin'ny tany, avy ety amin'ny tany. Ary olona tsy mankaiza fa milaza zavatry ny tany. Jerenge ny andininy faraiky amin'ny telopolo, milaza le karazan'olona anankiroa. Andininy faraiky amin'ny telopolo mbo vakitsika. Izay avy any ambony dia ambonin'izy rehetra. Ary izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany. Ka ny momba ny ety amin'ny tany ihany no lazainy, izay avy any an-danitra dia ambonin'izy rehetra. Tanareo zany? Averin'indroa mihitsy le olona avy amin'ny tany, tena avy amin'ny tany, miresaka zavatra amin'ny tany, tsy miala lavitra amin'ny tany, manao toe-tsaina ambany, ambanin'ny tany. Zay le karazan'olona anankiray, araka ny nofo avy ety amin'ny tany, milaza zavatra ety amin'ny tany, tsy matakatra lavitra amin'ny zavatra ara-panahy. Ny olona faharoa olona araka n'inona? Ny olona ara-panahy. Ny olona araka ny fanahy. Ny olona araka ny fanahy indray tsy fantatra. Zay mampiavaka azy. Vakio ange le andininy fahafito sy ny fahavalo, ny andininy fahaenina hatramin'ny fahavalo. Andininy fahaenina hatramin'ny fahavalo vakitsika. Zay ateraky ny nofo dia nofo, ary zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga no lazako taminareo hoe tsy maintsy ateraky indray ianareo. Ny rovotra amintsika amin'izay teny, ary renareo mifera nefa tsy fantatra izay ny avy na izay aleha. Tahaka izany zay ateraky ny fanahy. Zay ateraky ny nofo dia efa fantatra. Tsika zany tokony, tsika kristiana zany olona saropatarina, olona mahalala zany isika, mba tsy lazako hoe mahay. Ny olona ranofa efa fantatra. Zanaka goaika ihany miboaka eo, zana-dokotra dokotra ihany, tsisy zavatra hafa eo. Le olona ranofo zany mora kajiana ny zavatra ataony. Le olona ranofa nge le kajitsika reny na amin'ny fanaovan-gazety anao an'izao ndray raha amin'io ary tena manao izy. Dinio tsara manomboka izao. Ny olona rehetra mamaritra ny fihetsiky ny olona dia izay fihetsika tsy manjary avokoa ny teneniny. Anao ndray zao le zalahy io, raha vao manao an'izay ny olona zavatra tsaratsaratsy. Iteny an'izao ndray raha zokiny zay le olona araka ny nofo. Efa fantatra mihitsy le clé, efa fantatra mihitsy ny zavatra ataony. Tsy hody ndray zao io
mody alina ndray io mamindray io miverina avy any dozy ndray raha zokony efa voakady tanareo le olona araky ny nofo fa ny olona kanaraky ny fanahy imprévu impréviste ohatra ny rivotra afaka miova izy tsy fantatrao izy Jesosy na le rivotra rehetra foanao tsy hainao na avy taiza nianenga avy tamin'ny degona na avenga amin'ny tuleara tsy fantatrao zay niaviny renao ny feo ny tsoka fa tsy fantatrao zay za amin'ny ateraky ny fanahy olona sary-patarina ary olona mateza maharitra tahaka amin'ny rivotra ny asany no hitanao fa izy tsy fantatrao olona afaka miova ny olona ara-panazany tsy azonao refesina hoe raha amin'ny dia maty ankazo tokona tahaka ny voangaly tsy miova mihitsy io olona ara-nofo le tsy mety miova dia fa etsy mivoatra fa amin'ny olona ara-panahy mivoatra tampoka tsy ao an-tsainao izy dia gagy ianao aminao mba niova raha George satria araky ny fanahy ary zay ny dikany hoe pneuma rivotra ary io avy any ambony io tahaka amin'ny Jesosy olona avy any ambony avy any an-danitra amin'ny andiny fa raiky am'telopolo teo ny olona avy any an-danitra dia milaza tenin'Andriamanitra manambara tenin'Andriamanitra fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy manome ny fanahiny hatrany Andriamanitra tanareo amin'ny andininy fa efatra amin'ny telopolo fa izay ny ran'Andriamanitra dia milaza amin'ny teniny fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy mahalala ny sekren'Andriamanitra mihitsy ny olona araky ny fanahy nateraky ny fanahy satria mahalala ny zavatra rehetra izy ary ny olona teraky ny fanahy ozy izy omena ny zavatra rehetra vakitsika andininy fahinana amin'ny telopolo izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay zay tsy mino ny zanaka dia tsy hita fiainana fa fahatezen'Andriamanitra zay mitoto tanareo le olona araka ny nofo zany mitahirinina fahatezeran'Andriamanitra fa le olona nateraky ny fanahy mitahirinina fiainana mandrakizay zay ny dikany averintsika hoe izy teo le olona teraky ny nofo dia mitahiry fahatezen'Andriamanitra fa tsy mahita fiainana fa ny olona teraky ny fanahy dia mitahiry fiainana mandrakizay ao anatiny fampiarana ary ryavana no ny asan'ny fanahy masina zay miteraka atsika fanahy masina miteraka ny mino avy any ambony ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny fanahy masina miteraka atsika dia manjary mahita ny fanjakan'Andriamanitra isika le hoe mahita dia avy amin'ny teny hoe matoa ny teny hoe orao ny teny grika milaza fahitana lalina milaza fahitana ara-panahy ao amin'ny jaonina zany hoe efa miainan'ny fanjakan'Andriamanitra ny mpina ty an-tany noho ny fisian'ny fanahy masina efa mahita an'io tsika miaina an'io na dia mbola ety ambonin'ny tany azy satria ny fanahy masina miteraka atsika ny fampiarana faharoa mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika ny ray efa mahita sy miaina tadio fa teny roa nampiasain'i Jesosy amin'ny voalohany izy miteny hoe mahazo mahita amin'ny faharoa izy miteny hoe mahazo miditra na tsy mahazo miditra ka zay mahita no miditra zay ny dikany zay mahita no miditra ahoana moa nidiranao amin'ny zavatra mbola tsy hitanao sika ve zany resaka zany zay mahita no miditra mateonao mahita hiditra ianao zay fa ile tsy nateraka araka mpanahy fa nateraka nofo sady tsy mahazo mahita ny tsy mahazo miditra le mahita no miditra le mahita le iainantsika azy ety an-tany le miditra le tanjona rahatra zay manana hery afaka miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona nateraky ny araka amin'ny fanahy ny hoe miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra vakitsika kely izy amin'ny andinin'ny fahadimy andinin'ny fahadimy vakitsika Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy misy olona teraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy andeha ho avadikitsika amin'ny fomba miabo pozitif io ahoana ny nanaovana azy alana le tsy rehetra ao sa tsy zay dahoary vakitsika raha misy olona ateraky ny rano sy ny fanahy dia mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy zay le fampiarana fao mahazo miditra ianao afaka manana hery hiditra ao ny teny hoe amin'ny entina aisy amin'ny teny grika dia milaza zotra milaza tanjona milaza valin-javatra
mahazo miditra amin'ny milaza direction, milaza zotra, miditra zay mahita ihany no miditra. Hafahafa ny Andriamanitra. Ny sasany zany sady tsy mahazo mahita no tsy mahazo miditra. Fa sanatria resaka ianao efa nahita indray no tsy tafiditra, eo ianao ny raisiny eo. Fa tokony miaraka reo, rehefa mahita ianao dia hiditra ianao zay. Ka tokony isotra ny fanahy masina mandrakariva isika amin'izany fahaterahana izany. Zany fahaterahana zany mahatonga antsika mahita dia miditra. Jereo ny zaza ao anaty kibo, amarana antsika azy. Mahita izy sa tsy mahita? Misokatra maso ve izy anatin'ny kibo? Fa rehefa teraka izy dia mahita, satria maninona? Miditra amin'ny fiarahamonina vaovao izy. Fiarahamoniny rano misy azy tao anatin'ny kibo dia miditra amin'ny fiarahamoniny rivotra, zay le pléma, zay le fanahy. Rehefa teraka izy dia mahita, dia miditra amin'ny fiarahamonina araka ny ety amin'ny tany amin'ny fiarahamoniny rivotra. Toak'izay koa isika kristianina, mahita ny fanjakan'Andriamanitra isika, efa iainantsika izany, avy eo tsika miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria nateraka avy any ambony avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mba hiditra ny fahaterahana zany dia manana tanjona hiditra mankaiza amin'ny fanjakan'Andriamanitra. N'Andriamanitra rery ny voninahitra. Dia raintsika ary ny tompo ry havana noho izany fahaterahana teraky ny fanahy antsika zany amin'ny hira fafito amby 200 amin'ny ny voalohany sy ny fahatelo. Dia raintsika zany fahaterahana zany lazainy hoe fanavaozana mahagaga. Iombina amin'ny vavaka isika ry havako. Isaoranay ianao Andriamanitra noho izany fampianarana natolotra ao anay izany amin'izao herinandro ny fanahy masina hatrehanay izao. Tamin'ity anio ity Tompo, nampianarinao anay fa ny fanahy masina no miteraka ny mino avy any ambony ho isan'ny fanjakanao Andriamanitra. Isaoranay ianao izany satria izany fanahy masina izany tokoa no manovanay ho olom-baovao ka tonga mino ny zanaka izahay, ary izany fanahy masina izany koa no mitarika anay ho amin'ny fisitrahana ny fiainanao amin'ray miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia ny fiainana mandrakizay. Izany fanahy masina izany no miteraka ny olona ho isan'ny avy any ambony, ka dia tonga pon'ny lanitra eny fa na dia mbola ety an-tany aza. Noho izany indrindra fanahy masina mivavaka aminao izahay mba hanavaozanao ny fiangonana, mba ho amin'ny fiavaozana mandrakariva
betsaka ny faharatsiana mety hitan'ny olona ka izany no angatanay ny fanavaozana avy aminao. Marobe ihany koa ny olana ny anatin'ny fiangonana maro samihafa ny fiangonana kristianina rehetra havaozinao fanahy masina izy ireny. Mivavaka aminao ihany koa izahay mba hampahatsehivanao ny olona rehetra ny famonjena izay nataon'i Kristy ka hino azy ary ho isan'ny olona manana ny fiainana mandrakizay izay zava-panahy sarobidy ho anay tokoa izany. Ampianaro hatrany izahay fanahy masino mba tsy olonofo be fahatany fa andeha araka izany fanahy izany ka anaiky ho tariny. Ankinina aminao ny toy ny programa mandritra ity herinandro ity. Ianao fanahy masina hatrany ny ampatsiahy ny isan'ny tokantrano, ny isam-batan'olona, ny fiarahana aminao ka anaraka tsy tapaka izany fampianarana izay ampahafantarinao ny fiangonanao izany. Dia izany mivavaka taonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Misaotra ny tompontsika ry abana na tanterahany fotoanantsika androany ny herinandro ny fanahy masina faharoa. Raha pitsika dia mbola fanambarana tsy mivantana ihany ny toko fahatelo. Jaona toko fahefatra no vakianao amin'izany. Vakio tsara le boklety na le boky kelinao raha tsy izay tsy azonao le izy. Dia ny fanahy masina no mampivavaka ny mpino. Ny fepetra ahafantarana anankiray hoe mpivavaka izy fanahy masina no manome an'izany. Izay indray no horaisintsika raha pitso dia amin'ny ora mahazatra dia tahiny fanahy masina hatrany isika. Hitsangana isika hanao ny hira mialohan'ny sodrano. Raisoa amin'ny finoana ny tsodrano izay atolotra ao anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitry ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fiafaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havako. Marina dia marina tokoa. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ho an'Andriamanitra rerina ny voninahitra amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.